Manolotra ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray ianao ato anatin'ity ampahampotoana fohy fampizarana aminao ny mety toetriny antotsika raha-pitso ity. Asainay ary ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana aloha dia alizay tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro. Araka izany dia saika ho manga avokoa ny lanitry gasikara ho amin'ny raha-pitso. Hitantsika amin'ny sary izao ihany koa misy an'ity andindrao an'ity aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara izay ho vinavinaina amin'ny orana ho amin'ny faritry Analanjorofo sy Sava iny izany. Misy an'ity andiandrao an'ity koa aty amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay miteraka ny fidinan'ny tsindrin'ny atmosfera ka ampiakatra indray ny maripana eto amintsika ho amin'ny tontolon'ny andro raha-pitso. Araka izany dia mendrandra ilay oram-baratra indray isika eto afovoantany sy tapany atsimo Madagasikara iray manontolo iny ho amin'ny raha-pitso hariva izany. Ny toetrandrontsika raha-pitso ary raha miaraka amin'ny vinavina aloha dia anorana malefaka ny any amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo iny araka endrika tandrifin-drahona kosa izany ho antsika aty amin'ny faritry Vatovavy Fitovinany sy aty atsimo atsinanana ity. Ifandimy kosa ny rahona simo masoandro ho amin'ny faritra sisa rehetra na dia isy andian-javina ihany koa ary any amin'ny faritry Menabe any ho amin'ny Voamaraina. Raha ho an'ny tolakandro hariva kosa indray ary dia anorana malefaka hatrany aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo aty. Ny eto afovoantany ho iateo dia hisitraka ilay oram-baratra teo afovoantany sy ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ity. Raha somary anao tankorana kosa izany ho antsika any amin'ny faritra atsimo andrefany Madagasikara any. Ho amin'ny faritra sisa rehetra kosa ary dia mibalika ny masoandro. Raha ny maripana vao vinavina ho amin'ny raha-pitso maraina ary dia 4.0 degré celsius ho antsika any Atsirabe any. Raha manodidina ny 9.0 degré celsius kosa ho antsika eto afovoantany. Ho an'ireo morotsiraky Madagasikara moa dia hafana ny andro satria manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 4.20 degré celsius ny maripana. Raha ho an'ny tolakandro ary dia any amin'ny Mahevatanana sy Mahajanga any no tena hafana satria mahatratra any amin'ny 4.30 degré celsius zany. Isika eto Antananarivo ihany koa dia hafana toraka izany satria manodidina ny 9.20 sy 8.20 degré celsius. Tsy adinonay ianao raha toa ka hivoaka ny ivelan'ny Madagasikara toy an'ny Paris dia hibalika ny masoandro toraka izany ihany koa ny any Nairobi. Ho an'ny Milan sy Johannesburg kosa dia ahitana orana malefaka tandrifin-drahona ny any. Ho antsika any Bangkok kosa dia anorana malefaka tandrifin-drahona ary mety ho araha-kotroka kosa izany. Ho antsika raha hivoaka an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray ary dia anorana malefaka ny any Comoro sy any La Réunion any raha toa ka hifandimon-drahona sy masoandro any Maurice sy Seychelles. Dia izay indray ary no azonay avy aty amin'ny sapana fampalarana ny toetrandro natolotra tamin'ity anio ity isaorana ianao nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray izay amin'ny manaraka. Veloma tompoko.